Andetsika era-mitsangana noho ny hira fanentanana ny azakazaka masina ny andininy voalohany ihany ndavary. Tratro zao alahady farany amin'ny taona 2024 zao miaraba manokantsika ny fikambanana ny mpitoloteny sy ny katekista ary ny vita fifanana rehetra eto amin'ny fiangonana fa alahady natokana ho azy ireo androany alahady ny sefala moa ziny amin'ny fobe fitsigema fa alahadin' zany fikambanana zany koa ny amin'ity an'io andetsika anome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ity fampivavahan'ity ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Ny salamo voasoratra eo amin'ny fafany eo no hidiarahantsika an'Andriamanitra ary ombona antsika rehetra zany miara-mamaky zany tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe mampifalianay araka ny andona-pahorinao anay sy mitonanay tamin'ozy aoka iseo amin'ny mpanomponao ny asanao ary mivoninahitra ao amin'ny zanany ary eo ka aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Amen. Jesosy tomponay io misotranao zahay mideranao tokoa zahay fa ianao ny mpamonjy ary nandray zany famonjeny zany zahay
noho ny aminao, noho ny fitiavanao izay maty hamonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana, dia namindra fo taminay Andriamanitra. Ary ny famindram-pony Jehovah no tsy nahalany-dritra anay, fa vao isa-maraina izany ary tsy nitsahatra izany mandraky tiany androany. Misaotra anao zahay fa novelominao. Namakivaky ny taona iny izay, nandalo zava-tsarotra izay, nahita fitahiny izay, ary tonga amin'ity andro androany ity izay marika fa tianay Andriamanitra. Efa tsy teto izay tahaka izay raha ny fahotanay sy ny tsy fahatanterahanay no tany saina, fa matoa izay tonga eto dia noho ny famindram-ponao irery ihany. Dia manolotra ny fisaorana sy ny fankalazana ary ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izahay. Hamasino ity fampivavahana ity ary hamasino koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Mazoa toerana tompoko. Marosotsika eo amin'ny fizarana manaraka amin'ny fotoana dia ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Dia mbola faly miarabanareo indray ry havana ny sekoly alahady nahatratra izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Dia mbola manantitra ihany koa ny firarintsoa nahatratrarantsika ny krismasy nankalazaintsika tamin'ny 20 volana desambra teo. Ankehitriny dia mangataka ny ankizy sy ny tanora ary ny sekoly rehetra mba hitsangana. Iary vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Indreto indray ny madinikao, ny joro manoloana ny seza fiandriananao. Tompo, tonga eto izay hianatra ny teninao, dia mangataka ny fananao masina hanazava ny sainay, ahaizanay mandray izany afatra izany, ary mitahiry izany koa amponinay, ary hiainanay ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany, misaotra ray eo. Amen. Petraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika lesona fohy ankehitriny dia arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10 andininy 730. Hebreo toko 10 andininy 730. Rehefa samy nahita dia andeha iarahantsika mamaky mafy tsara ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Averentsika indray mandeha farany mafy tsara hoe, fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amin'ny maha kristianina antsika rakizy sy tanora, dia misy foana ny sakatsakana, ny olana samihafa mety iseho amin'ny fiainantsika. Ireny anefa aoka tsy ampiemotra antsika eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa aoka zary ery hanosika antsika hifikitra sy hiroso hatrany eo amin'ny sehitry ny fanompoana azy, ka hanantenantsika an'Andriamanitra mandrakariva. Indro ary tantara kely izay ahafatina mamantika izany ao an-tsaintsika. Tamin'ny taona 2017 rakizy tany Etazonia, dia nisy tovovavy ray tompon-daka amin'ny filomanosana. Nanandrana ny ampitany avy eo California nakany amin'ny nosy Santa Catalina izy,
izay mielanelana eo amin'ny 400 kilometра eo. Rehefa tonga amin'ny fotoana dia 2 soary ny diany. Rehefa nilomano teo amin'ny adiny 5 ora teo nefany izy dia tojo olana lehibe satria rakotra zavona be nanakana ny diany. Verhevitra izy any heriny dia zao niemitra niverina indray nakany amin'ny tany Californie. Tena nampalahelo izy raika izy satria raha hoe milomano mandritra n'izany adiny 7 zany ianao efa lasa lavitra nefa tsy maintsy niverina izy. 2 volana taty aoriana dia nanapa-kevitra indray izy fa tsy maintsy ho tratrako hitanjona io izy, tsy maintsy tonga any amin'ny nosy Catalina. Nataony tanjona zany, objectif zany le hoe tsy maintsy tonga any amin'ny nosy Santa Catalina izy. Dia nandeha ary izy rehefa tonga le volana nandrasany. Mbola teo ny teo aloha ihany nefa ny zavatra nitranga. Mbola vao nandeha indray izy afaka kelikely dia indro zavona be ihany indray no nanakana ny diany. Dia le zavona mbola nenatevina ny teo aloha indray. Zao nefa raka izy tsy nampihemitra azy intsony zany. Ny kiry namaky le zavona be nisakana ny diany izy, ny tao andohany dia hoe tsy maintsy tody any amin'ny nosy Catalina satria izay ny tanjony. Tody soamantsara izy raka izy noho izay fikirizan'izay. Izy ihany koa ny vehivavy voalohany nahavita ny zavatra tsara indrindra teo amin'ny sehatra ny filomanosana. Rehefa tody soamantsara teo amin'ny nosy Catalina izy dia nanontaniany mpanao gazety, hono ary inona no nahatonga anao tsy niverin-dalana toy le tamin'ny voalohany? Dia namaly tsotra izy hoe nieritreritra ny morontsiraka foana tompoko, ka ny kiry ny hotody na dia tsy hita ny masoko aza izany. Averiko, nieritreritra ny morontsiraka foana tompoko, ka ny kiry ny hotody na dia tsy hita ny masoko aza izany. Izay le tantara kely rakisy. Inona ary ny lesona andeha ho tombontsika ao anatin'izay? Manoloana ny fanomponan'Andriamanitra rakisy dia misy foana ny sakatsakana izay tsy maintsy atrehantsika. Misy fizan-toetra, ny fotoana manjombona, ny zavatra maro samihafa ny olona izay tsy maintsy sadraina. Natao hitsapana ny finoantsika ireny, atraiza marina ny finoantsika an'Andriamanitra. Manoloana izany dia aokontsika andeha hatrany, anatratra le tanjona, dia ny azahoantsika ny fiainana mandrakizay, azahoantsika le satroboninahitra izay efa nomany ny Tompo ho antsika. Tsy ho vitantsika nefa izany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika, manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ary manantena azy mandrakariva fa homba antsika amin'izany aditsika izany izy. Andeha ary ho vakisika indray mandeha ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe faoka. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Androzoatrantsika iaino ny tenin'Andriamanitra. Yeah.
mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina indrindra tsy mitsahatra ny midera makalaza misaotra manome voninahitra ny anaranao izahay. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana izay enoina sy andraisana ary amakina ny hafatrao. Ny teninao tompo no namonjena ny olonao, ny teninao izay efa nilony tongotray sy fanazavana ny lalanay. Raha ohatra ka lavon'ny ota izahay dia ny teninao no nanafaka anay tamin'izany ka tsy tafasaraka taminao izahay. Koa meteza ary ianao fanahy masina mba hiasa ty anatinay tsirairay avy, na ho an'ireo izay maki ny teny na indrindrindrina ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ary indreto izay vahoakanao izay mangetaentanao fatratra mba ho tanolona aniry izany teninao izany. Mamindrafo amin'ny tsy fahataterahanay ary mino sy mananteny izahay tompo fa tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy efa vita ny asa nampandranao anazy. Amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Ny vaky tenintsika androany dia ao amin'ny fitomanina fahatelo, raisina eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo ka tsahatra eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Filazantsara araka ny Luka toko faharoa andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Petera faharoa toko fahatelo andiny faharaiky amby folo ka hatsahatra amin'ny andiny fahaenina amby folo. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalandritrantsika fa tsy mitsahatra amin'ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Aoka anjokaiky irery izy ka angina raha ampitondrainy izany. Aoka andalo ny vavany eo amin'ny vovoka izy, angamba izy antenaina. Aoka nolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola miantra ihany araka ny habeny famindrapony. Fa tsy sitra no mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Iana zanaka vavy Fanuela avy tamin'ny firenena Sira. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona tao aoriana Virginia azy. Rehefa mpitondra tena tokony efa hatramby 20 taona ary tsy nela teo ankianjan'ny tempolo izy fa nanompo tamin'ny fafadiakanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary niditra tamin'izany izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana ho an'i Jerosalema. Koa raha ho velona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevina ny lanitra ary andoro sy ampiempo ny tena zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izay ny ianareo dia mazotoa mba ho tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistily rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy. Ary amindreo dia misy zavatra saropatarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara
tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ray masino andeha raha mitsangana sika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra. Mbola mampitombona ao amintsika lalandava ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'ny fahalalana n'Andriamanitra ho raintsika sy Jesosy Kristy ho mpamonjy sy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny fitoamanina ry havana no nomenantsika amin'ity alahady fa 20 ny volana Desambra ity, alahady farany, alahady koa ny fitondranam-bavaka, ny fikamanana ny katekista sy ny mpitoroteny, ny vita fiofanana eto amin'ny fiangonana misy antsika zany, ary alahady ny fiantsoana, alahady ho an'ny sekoly fanomanana laika manerana ny sahan'ny FJKM. Reo zany dia mitambatra daholo fa miresaka hoe vita fiofanana ianao dia indrindra fa ny ianareo laika zany dia ny sefalana anankiray mandray anjara lehibe amin'izany fanofanana ny laika izany. Eo ihany ny setela, ao ny fitela sy ny rehetra, fa ny sefala ny tena mandray anjara goavana amin'io aty amin'ny sefala dia manalina ny olona miofana ao anatin'ny sefala manerana Madagasikara na manerana an'izao tontolo izao ihany koa, satria misy koa any an-dafy. Io boky ny fitoamanina io dia andininy fahaenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny 7 ao amin'ny toko fahatelo. Azo atao toko ihany koa fa azo atao hoe fahatelo koa, mizarazara mandeha alfabeta. Dia fa mamaky an'io ianao dia mahita karazana teny na hevitra mandeha an-tanatohatra, zany filazana azy. Ka tsy dia tena iresaka loatra an'izay tsika fa iresaka zavatra faran'izay tsotritsika. Ny lohateny nomeko an'io pericupetsika io avy ao amin'ny toko fahatelo andininy fahafilo izy teo, 220 ka hatrany amin'ny 730. Dia mijery zany tsika ao amin'ilay boky sy mahasarosarotra jerena kely izy dia mamaky ny toko fahatelo tsika manomboka eo amin'ny andininy 220 ny famindram-pony Jehova no tsy nahalany ritratsika dia miakatra hatrany hatrary amin'ny andininy 430 ary. Nomeko lohateny io manao hoe mandroso miatsara. Tsy niresaka izay menaka koa ilay nanao ny anateo nao ny fampianarana soratra masina ho an'ny ankizy sy ny tanora teo, mandroso miatsara. Farana zany zao ny taona, lahady aloha zany efa tapitra. Ny taona mbola misy 4 andro, 4 andro, 3 andro, hatramin'ny larobia zany tsika mbola eto. Dia toa ny lakamisy dia efa taona vaovao 420. Tsisy mahalala izay avoakan'iny moa zany, na ity taona ity zany hoe betsaka ny zavatra tsy tadiditsika ny ainana zany nandritra ny taona. Fa ity pericupy ity dia miresaka amintsika hoe ny olon'Andriamanitra dia mandroso makaiza miatsara ny olon'Andriamanitra io. Dia tsy araka le eritreretantsika azy. Zao moa zany araka ny lazaiko tery amin'ny fidirana voalohany hoe fotoana
fijerena ny karazana orinasa na ny asa atao hoe naompy sady tsy naompy any amin'ireny orinasa goavana be reny moa zany dia mihitsy ny antsoina hoe compte de résultat izay jerena ny hoe naompy ve ny orinasa sa matiantoka sa naninona dia mieritreritra koa hoe ahoana ny atongavana zany atongavana makany amin'ny mpandrosoana tsaratsara koa rehefa mamaky an'ity fitoman'iny ity ianao io aloha zany dia Jeremia nanoratra azy fantatra ny mpitoro teny sy katekista Jeremia nanoratra azy Jeremia inona ny mampiavaka ny Jeremia tsy maradidesina be ranomaso ary rehefa manomboka ny tia toko fahatelo ty izy dia ahoana ozy izy izao lay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazon'ny fahatezerany raha arabaka teny tokoa aloha tsy hoe mitomanomano foana akory sy olona mitomanomano foana akory Jeremia fa tena nahita faisana mihitsy tamin'ity fa resaka asan'ny mpaminany ity satria tsy mitovy amin'izay nataon'ny mpaminany sasany mila doka mila tombotsoa sy ny rehetra dia naminany tsara foana teo amin'ny firenena kanjo ny tena marina ny tena hevitr'Andriamanitra dia fananarana mafy dia Jeremia naminany ary izy io zany ny antsoina hoe prophète royal i Jeremia mpaminany any an-dapa misy ko io tsy misy miteny za tsy mihina zany hoe misy nantsona efa nyteny aindra mandeha hoe mahatsiaro ny antson'Andriamanitra ako ny mikasika ny firenena tsisy an'izany misy pastera mihitsy ary miteny an'izany fa misy an'izany misy olona natsona mihitsy hiteny any an-dapa hitenin'ny mpitondra ary mpaminany hitenin'ny olona manana fahefana mpaminany zany dia ity mpaminany mampalahelo kely ity dia tena nijaly mihitsy satria misy fotoana nalatsaky ny sasany nalatsaky ny mpanjaka nalatsaky ny manam-pahefana tany an-davadrano eritrery tsara manana lavadrano dia nalatsaka tany le ranga lavadrano tsy nisy rano aloha zany tao fa izy ny tao anatiny tao dia nidy tao nandritra ny herinandro maromaro nandatsahatra reo sakafo fotsiny na rano kely mofo-paoriana ozy izy ny filazany azy zay zany ny amin'ny Jeremia fa rehefa mamaky an'ity Jeremia ty ianao dia mitamberina ao amintsika indray ny romanina toko fahadimy mitovy amin'ny mihitsy ny romanina toko fahadimy fa mamaky an'io mpitoro teny toko fahatelo andininy fahinina amin'ny telopolo roa amby roapolo azafady ka hatramin'ny fahinina amin'ny telopolo eo ianao dia mitovy amin'ny romanina toko fahadimy romanina toko fahadimy keo dia mandeha ambaratonga ny fiainana kristianina misy ny fahoriana misy ny fiaretana ary misy ny famonjena ny fitiavan'Andriamanitra mirotsaka eo amin'ny fiainan'ny tena mijery an'ilay romanina toko fahadimy tsika zany zao somary fiampianarana ty ataoko ty dia rehefa mamaky ny romanina toko fahadimy ianao ndoaka izy vaditsika kely manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny andinin'ny fahadimy mianaran'i Jesosy manao hoe ary tsy zany ihany vaoko sika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panavy eo zatoetra ary ny fahatsara-panavy eo zatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika fahoriana ny andohana dia fitiavana amin'ny farany zay tsara le zay dia mamaky tsara ny bokin'ny mpitoro tenitsika zany fitomanina azafady voalohany eo zany hoe inona takininona zany olona mandroso mihatsara zany tsy hoe farana ny taona dia mifarany eo koa ny fiainana taka zany inona zany mandroso mihatsara zany voalohany amin'ny hoe mandroso mihatsara aloha dia fiteny angamba fiteny ty moa zany fa aza atao manahiraratsaina antsika hoe ny fandrosoana maha-kristianina dia tsy géométrie variable indraindray hafahafa indraindray midina indraindray miakatra fa ny fandrosoana kristianina zay ny lazaka dia dynamique constant io dia misy fietsehana foana ary fietsehana makany aloha fa tsy fietsehana indraindray makany arina fa fietsehana makany aloha ny tanalahy ny manao an'izay mantsy ny tanalahy zay mihetsika makany arina zay manao an'izao mihemitra mandroso tanalahy zay fa ny tena kristianina dia mandroso maka izy makany aloha io le hoe tsika tsy namana zay mihemitra
raha misy karazan'olona anankiroa zany eo amin'ny fiainanao, ny anankiray fiainana mandroso ara-panahy ara-toekarena sy ny rehetra, ny anankiray olona milaza aminao mandrakariva hoe aloha emitra, aloha janona, aloha tsika tsy andehany etsetraetsetra, dia iza ny namanao zany? Iza zany namanao am'izay? Tsy le manao hoe tsy le mandroso, le mandroso ny namantsika, tsika tsy namana zay miemitra. Ny olona mandroso mihatsara zany voalohany dia mahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra, mahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary io ny Jeremia ngiaranyty raha ny tena marina dia tokony efa faty mihitsy, satria mafy be fampijaliana nataon'ny tandapa azy, mpanjaka mihitsy moa namebaiko, mafy be, nalatsaka tany an-davadrano, kapohina, natao zao rehetra zao, natokana toerana tsy navela iteny etsetraetsetra, zava-misy zany, zava-misy ara-politika zany tamin'ny andron'ny Jeremia zany, fa nahatsiaro mihitsy Jeremia fa ny famindram-pony Jehovah ny sy nalandritra tsy mitsara ny fiantrany. Rehefa miresaka hoe famindram-po io ny zareo Hebreo dia mampiasa an'le teny hoe ezeda dia fahamarinana dikany. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy manisa ny fahadisoantsika, tsy manisa ny vokatry ny nataontsika, fa manisa ny vokatry ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka atao hoe olona namindrana fo dia tsy hoe olona nanao zavatra anankiray dia nisy vokany, fa natao hoe olona namindrana fo dia olona zay mety nahavita zava-dratsy azy saingy no tiavin'Andriamanitra satria vita fanekena aminy. Sahala misarotra ve? Sarotra ve zany? Sarotra zany, tsotra tahaka zany le izy. Vita fanekena aminy olona ny fanaiky taminy ianao dia amindran'Andriamanitra fo, asehony aminao ny fahamarinany. Ary zay le raha mijery ny testamenta vaovao zany tsika, satria mpitory-teny sy katekista moa resahany eto dia miresaka kely an'izany tsika, dia zay le antsoina hoe fanamarinana amin'ny finoana, justification par la foi, fanamarinana amin'ny finoana. Amarinana amin'ny finoantsika ao anatin'izany, tsy mendrika tsy nanao zavatra tsara mety hiteraka vokatra tsara tsika, fa nanao zavatra ratsy azy, sainga Andriamanitra dia mamindra fo amintsika, ary tsy mitsara zany famindram-pony amintsika zany, tsy mety ritra io, tovozina tsy ritra ny famindram-pon'Andriamanitra. Ny olona tena mihatsara zany, mandroso mihatsara, dia tsy olona mahatsiaro marina, mahatsiaro anjely, mahatsiaro manana ny marina ka milaza hoe zay nanao zavatra tsara ka zany no mampandroso anay, fa ny olona mahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra. Ka nandritra ny taona ve tsika nahatsiaro tokoa zany famindram-pon'Andriamanitra zany? Ahoana ny nahatserovantsika ny famindram-pon'Andriamanitra? Efa nresahantsika teto zany na taona lasa ela, resahako hoe raha ny lojika ny zavatra ataontsika olombelona zao dia makany amin'ny fahafatesantsika, famiteditsika ny tontolo iainana, ny fifampialonana, io sakafo hoantsika zay tsy fantatra tsony na miizy na tsy izy, satria efa misy vary plastika, misy zao sy ny rehetra io, dia makany amin'ny fahafatesantsika saingy noho ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary misaoran'Andriamanitra tsika amin'izao farantaona zao nge no ahatserovantsika hoe tena namindran'Andriamanitra fo tokoa tsika, namarinitsika, ny fahamarinan'Andriamanitra ny nitondrany atsika fa tsy ny fahamarinantsika, fa raha ny fahamarinantsika dia aotra. Zay zany ny voalohany, mihatsara ny olona rehefa mahatsiaro hoe ny famindram-pony Jehovah no tsy nahafaty ahy, famindram-pony Jehovah no mbola maheto ahy, ny famindram-pony Jehovah nanomezany ahy asa, famindram-pony Jehovah no nitahiny ahy, fa zay ezaka nataoko rehetra dia namindrany fo aho. Zay dia zava-dehibe zay, ary mila mahatsiaro an'izany tsika ravana malala. Ny olona tsy mahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra dia olona azo lazaina hoe mirehareha. Zay voalohany, mandroso mihatsara tsika rehefa manantena an'Andriamanitra. Jery tsara ny eo amin'ny andininy manaraka, dininy 7:20 sy 8:20 nde ara mamaky azy tsika manao hoe aloha vakeo aloha le baiboly fa so manjary lasa azony torimaso anareo, misy mantsy hoe fa menitory teny dia vonina atory. Ahoana ny eo amin'ny andininy 7:20 sy 8:20? Jehovah no antsarako,
hoy ny fanahiko ka dia anatena azy aho dia mitoy amin'ny faefatra amin'ny roapolo manao hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'izay olona mitady azy, zay olona mitady azy. Fa maka amin'ny pericube androany tsika dia mahita ny tantaran'ny ana moa zany fa tsy ana ny fiantsonana io zany raha matoy io zany io tsy maninona ny teny grika sy ny teny hébreu moa zany tsy tenitsika io dia tsy tena hoe ho haitsika arabaky teny akory reny. Fa mahita ny tantarany tsika dia mahita ny faharetany 420 taona izy tsy niala teo kianjan'ny tempoly, tsy niala teo izy nandritra ny 420 taona, teo foana izy mivezivezy teo foana nandritra ny 420 taona. Satria maninona izy? Satria naninona? Satria nanantena n'Andriamanitra izy. Zany hoe niandry zavatra avy amin'Andriamanitra izy, niandry zavatra ataon'Andriamanitra. Tsika rehefa miandry adiny roka tsy tonga dia hoe nanantena tsy nisy. Zay le fiteny. Nanantena tsy nisy, androany nanantena tsy nisy ah. Fa niandry adiny roa teo ihany fa tsy hita le olona. Ary misy olona koa mampanantena ny tsy misy moa zany. Mampanantena iny ianao fa tsisy kory le izy. Sainga eo amin'Andriamanitra dia Andriamanitra dia azo antenaina satria tsara Jehova ozy izy. Tsara Jehova amin'izay manantena azy. Tsara Jehova amin'izay manantena azy. Tsy manantena azy moa zany ianao tsy hoe ratsy izy. Fa rehefa tsy manantena azy ianao dia tsisy ninonina. Fa rehefa tena miandry azy tokoa ianao, miandrandra zavatra avy amin'Andriamanitra ianao, marina fa mila faharetana, mila fiaretana. Fa rehefa tena miandry azy tokoa ianao dia tonga aminao zany ary omen'Andriamanitra anao, tsy mandiso fanantenana Andriamanitra. Ary ny olona manantena n'Andriamanitra no atao hoe mandroso mihatsara. Mihatsara ianao, mandroso mihatsara ny toe-panahinao rehefa manantena n'Andriamanitra ianao. Tsy miandry olona ianao, tsy miandro mahazia ianao, tsy miandry zavatra hafa ianao, fa tena miandry an'Andriamanitra ianao. Niandry dia niandry an'i Jehova, hoy ny mpanao salamo anankiray, niandry dia niandry an'i Jehova. Zany hoe tena nanantena n'Andriamanitra dia misy toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainanao fa sainga manantena hatrany ianao. Io fananana fanantenana io dia zava-dehibe izy io satria fanantenana kristianina dia tsy mampamenatra. Satria ao ny fitiavan'Andriamanitra izay ataony manatanteraka izany. Hitantsika eo amin'ilay romanina vakitsika teo. Fa io fanantenana io dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika dia nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Tsy fanantenana no ampidiriny eo am-pontsika, sahalan'ny hoe manao injection zany, manindrona, na hoe manao ny olona manao sérum ireny dia ampidirina ao anatsika ao ny fitiavan'Andriamanitra. Dia rehefa ao ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga tian'Andriamanitra koa sika. Dia efa nazavaiko teto iny le mandeha, rehefa tian'Andriamanitra sika dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa. Aso zay tian'Andriamanitra. Manjary tsy misy zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao fa na ny ratsy mitranga amin'ny fiainanao avadika Andriamanitra ho tsara. Manahirana eo amin'ny fiainanao avadika Andriamanitra fahasoavana. Zay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia mety ratsy amin'ny olon-kafa izy fa sainga hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany. Ary mahagaga zany, mahagaga io Andriamanitra io. Efa nitantarako teto iny mandeha hoe ny tantara marina ity nisy olona nandeha namonjy asa any amin'ny firenena hafa anankiray. Raha tamina firenena hafa izy dia rehefa tonga teny izy dia tafiditra tao anatin'ny antsoina hoe liste d'attente tamin'ny fiaramanidina. Dia menomenona tsisy ohatr'izany mihitsy mivazavaza tamin'ny mpiasan'ny aéroport, ny mpitsirika visa etc. Mivazavazany daholo olona tsy mahatora mihitsy nareo zao, zay efa namandrika zao. Dia nandeha nody izy satria liste d'attente tsy tafiditra tao anatin'ilay any io. Rehefa tonga tany an-trano izy dia riva nijery ny télévision, misy accidenté nianjera le aéroplanina anankiray. Nijereny ny billet teny an-tanany ilay fiaramanidina saika andehanany io nyrota nidoboka tamin'ny tany io, maty daholo ny olona tao anatiny hatramin'ny mpanamory.
teo izy nanaiky fa tena ay fitiavan'andriamanitra azy ny tsy nandehanany. Tsika rehefa malala dia mila manantena an'andriamanitra. Aza atao problema ny fahadisom-panantenana amin'olona tahaka atsika. Aza atao problema zany fa manantena an'andriamanitra satria zany no mariky ny fandrosoana ara-panahy ananatsika. Ary na eo amin'ny asa zay atao azy ny aomby azy raha dia zao mila manantena an'andriamanitra, mila miankina tanteraka amin'andriamanitra fa andriamanitra no mahay ny zavatra rehetra fa tsy tsika. Marina amin'izao fotoan'izao fa mandroso be ny teknôlôjia, ny sinoa zany zao no mpanjaka ny teknôlôjia, mandroso be ny azy. Dia izy zao izy fa mahavita roplanina indray mandeha manidina anaty ranomasina. Ranomasina io mety misy 100 kilometatra ny alaliny dia manidina anaty ranomasina indray ny roplanina. Vitan'izany. Any Chine any firenena maro moa ny Eropa misy takan'izany fa ny sinoa zany zao tena enjana be, mahavita lalam-by any anaty mban'ny ranomasina any izy, aman-jato kilometatra any mandeha ny TGV, mandeha any ambany any anaty ianao tsy malala hoe anaty ianao zany malala hoe io ranomasina be io manakitra anao mandeha any, misy lalana be, misy autoroute anaty ranomasina ohatra. Vitan'izany. Zao tsika mbola manapoapoaka an'ireny afomanga ireny. Rehefa fety dia apoaka ny afomanga. Dia faly ery satria misy sarina voninkazo. Fa ny sinoa efa tsy mampiasa afomanga zany tsony fa drone no ampiasainy. Drone amin'analina amin'anetsiny dia mahavita sarin'olona izy eny, mahavita soratra izy, mahavita zavatra be dia be izy zay tsy eritreretinao vita eny amin'ny lanitra eny. Dia na isa amin'ny sinoa aza mitanaka rarakivy. Saky tsy azo atenainy zany. Andriamanitra irery ihany no azo atenainy. Fa tsy misy olona mahay ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra mino satria ny andriamantsika dia mahay ny zavatra rehetra. Ary zany ny olona mandroso, ny olona miankina tanteraka amin'andriamanitra dia mandroso. Ny farany ao anatin'ity texte dia mamaky ny 5:20 sy ny manaraka tsika. Ndao ary tsika makely 5:20 ka hatramin'ny 7:10 ndao ary anaran'i Jesosy. Tsara amin'ny olona ozy izy maninona mitondra zioga, tsara miandra famonjeny Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy, aoka hanjoka kirena izy ka hangina raha mpitondrain'izany, aoka hanoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba isan-tenaina, aoka hanolotra ny takolany eo amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa, fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Mahagaga io texte io, mahagaga io texte io. Inona dikan'izany? Manaiky hianatra hanetry tena. Zay ngeny mampandroso hoe olona rehefa miringiringy, miamboambo, matikambo dia olona irodana zay, olona irodana izy zay. Fa ny fanetretena dia manandrana ny olona araka ny soratra masina efahainareo tsenjery moa hoe zay manetry tena no maninona moa masandratra, zay manetry tena no masandratra, fa zay manandra tena no ahetry. Ary io maro na arabaky teny amin'ny zavatra rehetra io na politika na sosialy na ekonomika dia zay foana io, zay foana io. Ka mila manaiky hianatra hanetry tena. I Jeremia araka ny lazaiko teo dia nijaly be, anisan'ny nijaly le rangaty tena nampijalian'ny olona. Fa tamin'ny voalohany izy nitaraina ihany, aleoko maty ozy izy, zay naninona ry no velona tetỳ ambonin'ny tany takizany koa Job. Fa mahalala izy fa zany fahoriana be zany dia anefen'Andriamanitra azy ho tonga olona manetry tena ary ho tonga olona mafy mahajoro manoloana ny sarotra rehetra, ary dia afaka mandingana izany zava-tsarotra zany. Zay iny hoe tsika zany dia tena mila mianatra manetry tena. Raha misy fahoriana mandalo amin'ny fiainantsika dia hirantsika iny moa zany dia lalalovana iny ozy izy hanefenanao. Misy lalana lalovantsika mba hanefenatsika. Andriamanitra tsy manary, Andriamanitra tsy hoe tiany ny mampahory atsika. Fa nylazahako teny ary nampianariko teny mandeha zay teto amin'ny fiangonana ity, tany fiangonana afaka hoe Andriamanitra tsy sadika akory, tsy hoe tia hampijaly olona, fa Andriamanitra tia hanefy olona, olona mafy, olona maharimpery ary olona afaka miampita ny sarotra rehetra. Izany ny olona tefen'Andriamanitra.
dia tsika koa amin'ny taona manaraka zany farany tiany taona tsy olona malemilemy tahaka ny vovono ilain'Andriamanitra ka olona ireo voadomina dia tsingidina vao misy fanenjehana kely na misy zavatra sarotra kely na misy zavatra manahirana dia niala ihany niemotra ihany no an-tsaina fa olona mafy olona mahajoro ary olona tena olon'Andriamanitra olona miankina amina vato mafy vato lampy ny vato lampytsika dia Andriamanitra olona ajoron'Andriamanitra eo ambony vato lampy fa tsy mivarina any an-davaka akory no olona ilain'Andriamanitra ka ny olona mandroso mihatsara zany dia manaiky hianatra fanetretena eo anatren'Andriamanitra manaiky ho tefen'Andriamanitra manaiky ho fanin'Andriamanitra ao amin'ny zavatsarotra rehetra ny vazaza moa dia efa nilaza hoe ny zavatsarotra no renin'ny fahombiazana ny fahoriana ny renin'ny fahombiazana reo olona mbola tsy nandalo fahoriana mihitsy dia matetika sahirana rehefa lalovanjavatra kely fotsiny raha mbola tsy nahita zany hoe nidona tamin'ny zavatra mafimafy kokoa zany ianao nenjera sy ny rehetra vao menjera kely dia kidi vao menjera kely dia tsy maharina intsony fa tsy olona tahaka zany no ilain'Andriamanitra fa mamaky an'ity soratra masiny ity tsika dia mahita tsara tahaka izany hoe olona mahajoro tsara amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra na dia eo aza ny toe-javatra mety mikorosofahana eto amin'izao tontolo izao be deabe ny zavatra mikorosofahana ary minotsika sy mahitsika fa amin'ny taona manaraka indray dia misy zavatra toe-javatra zay tsy ampozitsika hitranga ahitana fa mikorosofahana izao tontolo izao miasimba izy ity fa ny mpanompon'Andriamanitra kosa dia mihatsara tahaka ny divay efa niotra kely ao izy tsika nanazavana azy teto tamin'izay fotoan'izay fiavana malala ny faran'ny taona tahaka izao moa zany dia fijerena ny lasa sy no avy ny lasa moa zany dia mandinitentsika hoe nandroso ve tsika sa niemotra zay zany mba fanontaniana apetrakantsika amin'ny tenantsika nandroso aho ve sa niemotra raha nandroso aho zany natsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra ave tena nino ave natoky an'Andriamanitra ave tamin'ny fiainako nanantena azy ave ary nanaiky hianatra ave mifanetreteny nanaiky ho tefeny ave ka nihatsara ny toe-panahiko dia mandroso mihatsara tsika amin'ny ho avy dia tsarova fa famindram-pon'Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika tsarova fa ny olona manantena an'Andriamanitra dia tsy ho diso fanantenana no oviana no oviana tsarova fa ny olona manaiky hianatra ao anatin'ny fahoriana dia olona hahajoro tsara zany ka nininona hitranga amin'ny taona ho avy io za mantsy ny manahiratsiratsika nahoana reny taona ho avy ty aloha ratsy ty fa aleo hivalilany fa manaraka indray ahoana ny taona ho avy aza miraharahan'izay taona ho avy ihany za dia miteny an'izany mihitsy aza mieritreritra koa ry inona ny hitranga fa matoki tanteraka an'Andriamanitra ary maneke hianatra maneke ho tefena maneke hiofana fa rehefa mandalo an'izany rehetra zany tsika dia olona mahajoro tsara amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ka na ho avy aza ny fotoana izay irodana n'izao tontolo izao dia tsy olona kely fahalalantsika tsy olona tsy mioronintsika fa olona voavontsika ary zany no antsoina hoe olona mandroso mihatsara dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra androso hihatsara ny atsika amin'izao taona 2020 ho avy zao satria ahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra tsika anatenan'Andriamanitra tsika ary anaiky hianatra anetry tena mandrakarivotsika ho voninahitr'Andriamanitra amen. Mila mamantatra ny tenanay zahay Andriamanitro indraindray ny olana dia izay tsy tena mahalala ny tenanay akory mandroso ve zay sa miemotra na tsy te halala sanginy indro miamivarina ny akady ny fiainanay miaratsy ny maha-kristianina anay miaratsy ny toe-panahinay anjakan'ny fialonana ny ditra isan-karazany anjakan'ny fankahalana ny tsy fitiavana anjakan'ny
fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra sy izay rehetra mety asolo an'Andriamanitra. Ndreto izay Tompo, ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao, ahalala ny toerana misy anay. Raha mandroso izay dia ento izay androso lalandava miaraka aminao. Raha niemotra izay dia mamindra fo aminay, mamelany elokay. Fa mpanoto izay, mahatoky ny fitantananao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay, mahatoky ny indra fonao tsy hita lany tsy mety ritra izay, mahatoky ny fitiavanao izay nalatsaka ao am-ponay izay. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka fifonana izany iny, dia raina ny anaranao Andriamanitra. Amen. Teny somafaly ho famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo hoe, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teto anatrehako, izao efa ny aino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, hay ianao. Izao dia izao no mamono ny fahatsoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao, fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy dia voavela ny elokareo, noho ny anaran'ny masina midy ran'ny Tompo. Amen. Yeah.
finoana isika dia ho tonontsika mifarimbona ny fanikam-pinoana laharana faefatra. Tonontsika izany manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisoka amin'izao zao. Sy araka ny teniny nataon'ny Andrea hoe fanahitana Mesia. Araka ny teniny nataon'ny Natanaela hoe Rabi ô, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'Israely. Araka ny teniny nataon'ny Samaritana hoe tena nainina hoe fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy tontolo izao. Araka ny teniny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana manak'izay. Ary araka nataon'ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Masoterantsika afaka malala. Fifanjava-maneno foy dia miditra eo amin'ny vavaka fangatahana isika. Toy eo amin'ny vavaka fangatahana isika zany vavaka fangatahana moa dia mety ho fisaorana ihany koa misaoran'Andriamanitsika noho ny amin'izay alahady indroa amby 10 zay. Dia misaotra ny tompo moa izay tsy nanapaka mihitsy tandritra izay dia misaoran'Andriamanitra fa nomeny fahasalamana ianao. Mety misy any nanapaka satria tsy salama, sahirana etsetratsetra. Dia misaotra ny tompontsika noho ny fitantanana ny amin'izany. Ka raha manao vavaka tsika dia mba misaoran'Andriamanitra ny amin'izay efa nataonao antsika. Ny faharoa dia tsy mifarany eo akory ny fiainana fa mandroso hatrany dia mivavaka tsika ihany koa ny fiainantsika ny androsoana hatrany eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ny androsoana hatrany eo amin'ny fiainana andavanandro mba tsy lahatra ho anisan'ny olona sahirantsika ka dia hoe hilahatra fahasahiranana samihafa eo na fanampiana samihafa fa tena mba hilahatra ho anisan'ny olona manana ny ampitsika ao anatin'izao fiainana izao, mifampivavaka tsika ao anatin'izany rehetra izany. Dia hivavaka tsika i Andriamanitra avo indrindra izay tompona eo, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Ny ankoatr'izay dia noforon'ny tanan'olombelona, noforon'ny saina fa ianao no Andriamanitra, ianao no tompon'izao rehetra izao, fa ny Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Misaotra anao zahay raha tratry alahady farany amin'ny volana ity. Misaotra anao noho ny amin'ny fitahiana rehetra efa nitahiana ao anay sy ny fiainanay, ny ankohonanay, ny fiangonanao, ny firenenay, fa maro be ny fitahiana efa nitranga nandritrizay. Marina aminay loatra ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao mpanao salamo, fa ny rahanao tokoa ny olona nitsaka ny lohanay, kanefa nentinao nivoaka tamin'ny fitahiana mahatretrika izay. Misaotra anao noho ny amin'ny trano ny alofanay nandritrizay taon'izay, ny amin'ny hanina no haninay, ny amin'ny fitafiana no tafianay, ny amin'ireo adidy marobe izay nomenao anay ka tanteraka sy totoso izany. Misaotra anao noho ny amin'ny zavatra nitranga rehetra teo amin'ny fiainanay, enona ny fanenjehana ihany koa azy, fanaratsiana ny fanenjehana, eny mety ny zavatra tsy vitanay koa. Dia misaotra anao fa ianao no namindra fo taminay matoa toy izao zahay. Ankehitriny izahay mangataka aminao izay iriny ny fonay ho amin'ny taona ho avy io, ho amin'ity farany taona ity mba ho arovanao fatratra izay. Ka dia tononona eo anatrehanao izany tonom-bavaka izany, Tompo. Tompo, matoky anao zahay, tena matoky anao. Meo fahasalamana ny isam-pianakaviana mandritra izao taona faran'ny taona izao, tsisy ny harary, tsisy ny hoditra hadoza, ary ataovy lavitra ny fahafatesana izay rehetra. Fa matoky anao zahay, favaka aminao zahay ho an'ny fiangonana ihany koa,
farana ny taona fa mitoy ny asa ho vita soma tsara ny ty trano izay ataona ity mba ho mariky ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana ho tanteraka anie izany mahatoky izany izay mametraka fiainam-piaratananao ny fiainan'ny fiangonana mba ho fiainana mandroso hatrany fa tsy miemotra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia mivavaka ho an'ny firenenay izay mba ho anisan'ny firenena mandroso Madagasikara tsy noho ny amin'ny fahaizan'ny olona ao aminy ary tsy izany ihany fa no Andriamanitra mitaha ny firenenay. Sa ny vavaka izany dia akambana mivavaka nampianarinao anay manao hoe raha inay ozy ny an-danitra ho masinina anieny ny anaranao tonga anieny fanjakanao atao anieny sitraponao ety an-tany io takiny eny an-danitra eo anan'io izay anona saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay ny eloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy ahafahanay mindratsy ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaoran'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny fitahiny mahagaga fa raha ny zavatra nitrangana andritriny toy betsaka ihany ny zavatra mety nahavoantsika ny ara-pahasalamana asanareo na tsy ary fa nisy fotoana ange natahotra be tsika amin'ny sakafo tany amin'ny restaurant re isy an'izay sao tsy nisy moa hoe misy belatone zany hoy tamin'izany hoe nisy pozina ny sakafo dia nanao fihetsiketsehana ary tsika teto nisy fotoana fitiavam-bola ho an'ny fanorenana sakafo teny amin'ny andi bypass iny fa ny akamaroantsika tsy tonga teny satria natahotra misy hoe efa naka fanasana fa natahotra tsika ary tsy meditsiny tsika fa natahotra tokoa tena natahotra tsika dia be dia be ny zavatra natahotra tamin'iny taona lasa iny fa mahagaga ny fitahin'Andriamanitra fa dia indro tsika tonga etona amin'ny fitahina mahatretrika no hitondrana tsika mivoaka dia misaoran'Andriamanitra tsika fa mirapon'i Jehovah ny tsy nahalandritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany. Dahary ianao kely an'io an'io tsika mba ampiasaintsika kely io dia ny avato amin'ny ilany ato manao ny famirapon'i Jehovah ny tsy nahalandritratsika izay ny fampiarabana fa tsy mitsahatra ny fiantrana ao izy ny ato amin'ny ilany ato amin'ilay ilany ity zany zao dia ilay ilany ato miaraka amin'ny any ambony manao hoe vaovao isa-maraina izany zay ahoara mamerina kely tsika aloha sina répétition kely aloha zay solo ny fampiarabana ny famirapon'i Jehovah ny tsy nahalandritratsika ao izy nareo avato tsara fa ny famirapon'i Jehovah ny tsy nahalandritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrana ozy izy nareo dia ny any ambony ny manao hoe zao la ataontsika any ambony vaovao isa-maraina izany zay lefa aloha ese kely aloha dia atao maredona tsara isa roa telo tsy mitsahatra tsara dahary faraparany amin'izay miteny mafy amin'izay fampiaraba zany tsika manao hoe fa ny famirapon'i Jehovah tsy nahalandritratsika fa tsy mitsahatra samy manao hoe amen tanteraka amintsika anie zany no fampiarabana amin'ity farany taona ity ry havana malala dia engany ny famirapon'i Jehovah tsy hitsahatra tokoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fiainanao be dia be zavatra mitranga amin'ny fiainantsika fa matoky izany famirapon'Andriamanitra zany tsika ry havana malala ho avaozy nisy samaraina anie zany eo amin'ny fiainantsika zay ny fifampiarabantsika ry havana dia reto misy zavatra vitsivitsy ampatsahiviko aloha zany alao rehefa amin'ny raharam-piangonana angamba vao ampatsahiviko reto zavatra reto fa sao tsika dia iroso avy hatrany amin'ny fifampiarabana amin'ny FMK VF fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista vita fifanana zay vita fifanana rehetra zany dia ao anatin'io dia feon'ny zava-maneno dia raha hiranga nareo mihiranareo ao atao fiarana hiranareo aloha vita ny hiranareo dia miakatra amin'izay présidence ny birao zay solotenanareo dahary zany tonga amin'le hoe terror ny hiranareo enonay tsara
rahaba ry laina soavina ny tompo mombanao. Izany tenin'ny anjely zany no iarabanantsika ihany koa nahatratra izao alady farany amin'ny taona 524 zao ary ny fahasoavany tokoa no nentsika namakivaky ny taona rehetra nisy ny fahasoavana mahafinaritra, nisy keo ny fisedrana mahamay tonga amin'izao farany taona izao sika. Izany no irariana soatrany irarianantsika hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva. Ny alahady 20 Desambra, alahady farany amin'ny Desambra raha ny marina isan-taona no atokany sahany FJKM ho an'ireo izay nandalo rehetra tao amin'ny sefala ary misy ihany koa le hoe vita fiofanana. Dia ny mandrafitra azy zany dia ho azavaina ihany rehefa avy eo, fa misy manontany ihany hoe iza ny tokony ho ao. Fa ny voalohan-teninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra, ny tantanany ny fikambanana efa najoro tamin'ny anaran'ny Tompo. Ndreo ry zareo vitsivitsy ihany na dia maro azy any natsona. Aleo koa kely tsaratsara tahaka an'izao hoe kely ireo fa mahavita azy. Izay ny isaorana an'Andriamanitra. Isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny rafi-pitondrana eto amin'ny fiangonana manaiky toy ny alahady tony hitondrana am-bavaka, fikambanana sy ny sampana. Manomboka any amin'ny ray aman-dreny zany ny birao-piangonana rehetra, ny akatoka rehetra, ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra manaiky ny fandaminana tahaka izany. Isaoranay Andriamanitra manana anareo zahay, ary mbola isaoranay koa Andriamanitra manohana anay ianareo amin'ny fitondrana am-bavaka, satria izany vavaka izany mbola mampijoro ny fikambanana hatramin'izao. Isaoranay n'Andriamanitra ny tombonandro sy ny zavatra rehetra izay efa vita sy mbola hatao. Ny mpikambana izay manolo tena handalo any amin'ny sefala, setela, fitela, ny vita fiofanana rehetra, ny mpampianatra sekoly alahady, ny mpiandry rehetra, zany mandrafitra ny fikambanan'ny mpitory-teny sy ny katekista, zany mandrafitra azy. Rehefa natsoan'Andriamanitra izy ho amin'izany dingan'izany dia ndreo izy maka amin'izany fikambanana izany. Ary ny fanompona izay eo atsoriky ny fikambanana, ny fanompona eo atsoriky ny fikambanana dia ny fiangonana isan'andro miara-miasa amin'ny mpitandrina, manampy ny mpitandrina, mivoha ny fiangonana isan'andro amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 sasany. Fa rehefa andro rinina dia mitaraina ihany ny sasany hoe maizimbia dia ahemitra amin'ny 9 sy fefany hatramin'ny fito latsaka fefany. Fiangonana sasany tena mandefa publicité any radio any, fa ny antsika efa mandeha, efa fahazarantsika, efa fombantsika ny mivavaka maraina eto amin'ity fiangonana ity amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 sasany. Ny mpikambana ao ampitory-teny sy katekista no manatanteraka izany miaraka mpitandrina mazava ho azy. Ireo herinandro rehetra, herinandro masina, herinandro ny fanahy masina, ny herinandro sambatra dia miara-miasa mpitandrina ihany koa mpitory-teny sy katekista manatanteraka izany. Ary ny fiangonana vondron'olona miara-mivavaka ao Akasina isaky ny alahady fahaefatra no manatanteraka ny fitarihana ny tory-teny, ny vaky-teny sy ny zavatra rehetra isaky ny alahady fahaefatra zahay taonany tsy maintsy alohany. Ary ny fikambanana koa manana didy any amin'ny foibe, dia koa manana didy any amin'ny foibe, dia any amin'ny synodam-paritany. Izay dia ny fanomanana mpitandrina dia fa natokana ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Batonganga, fa no ny fra dia ny fanomanana fianarana samihafa ka ny fanomanana fianarana samihafa ka anisan'izany ny teolojia. Dia misaorana an'izany ny teolojia. Dia misaorana Andriamanitra tsika noho ny amin'ity androany ity satria marina tokoa izay voalaza